voapirofo mandrakariva fa marina Andriamanitra. Zany no andeha iarahantsika mandinika indray sy anasako anao mpitiavana amin'ity maraina ity. Faly miarabantsika rehetrarehetra tafahoana indray tena faly ny fo satria efa maro ianareo no manaraka ity fandarana ity ary mampahery anay zany ary tiana ihany koa ny ampaherezana antsika mba samy tozo hatramin'ny farany kely sisa dia ho tonga amin'ilay tanjona kendrena isika tsiraray avy. Andeha ary isika hiaraka hivavaka milohany andiniantsika zao fiarahana mianatra izao. Tompo Andriamanitray hatramin'ny taloha sy ankehitriny ianao, Andriamanitray amin'ny alalan'i Jesosy Kristy tomponay, misaotra anao izahay noho ny tantananao anay natria ny alina, tsy ny herinay zany natanjakay fa ny fahatsapahanay ny fitantananao, ka dia misaotra Andriamanitra ary dia mipololotra ty amponay ny fiderana sy ny fankasitrahana ary ny fanomezam-boninahitra anao. Ankehitriny ary mamialany efa ny elokay satria mpanompo tsy mahasoa ihany izahay, ary miangavy sy mitalao ilay osotry ny fanena masina mba hirotsaka ty amponay anazava sy ampianatra anay ny teninao. Dia mitahy reto mpiara midinika maro dia maro reto any toerana misy azy, ny vavaka tononona sy angatahana noho ny amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Ary mpiara midinika namana, raha midinidinika ny fanaovantsika hatramin'izay dia te hilaza isika fa voapirofo fa marina amin'ny lafiny rehetra Andriamanitra, amin'ny lafiny rehetra. Tiako ny tsy hananantsika fisalasalana ny amin'ny fahamarinan'Andriamanitra, tiako ny mba tsy hananantsika aliko ny fisalasalana ny amin'ny fitiavan'Andriamanitra tonga lafatra. Tena marina masina Andriamanitra, ary ny fahamarinan'Andriamanitra sy ny fahamasinany, ny fitiavan'Andriamanitra dia tanterahiny amin'ny alalan'ny drafim-panavotana izay anavotany antsika tsara azy. Andeha isika ary anamarina zany, anamafy zany fahamarinan'Andriamanitra zany ao anatin'ilay fifanandrinana lehibe izay efa niarahantsika malala, fifanandrinana ny tsara sy ratsy, Satana sy Andriamanitra. Amin'ny Romanina 10:1 ka hatramin'ny 9:4 no andeha mba asako anao iarahantsika mamaky. Ho inona ary no tombony ananan'i Jiosy? Ary inona koa no soa avy amin'ny famorana? Be ihany ny amin'ny zavatra rehetra. Voalohany, izy no notolorana ny tenin'Andriamanitra ho adidiny. Fa ahoana kosa ary? Raha tsy nino ny sasany moa ny tsy finono va ahafoana ny fahamarinan'Andriamanitra? Sanatria izany, aok'Andriamanitra ho no marina, fa ny olona rehetra kosa ho mpandainga araka ny voasoratra hoe mba ho hamarinina amin'ny teninao ianao ary ahery rehefa manana ady. Ry mpiara-midinika namana, azo lazaina hoe voary tsotra no asain'Andriamanitra mizaha toetra na mitsara ny toetrany araka ny voalaza ny Romanina 10:7 teo. Ao amin'ny Isaia 5:5 ka ny 7 moa dia lazainy mihitsy manao hoe aoka ianareo hitsara ny amin'ny tany mboaloboko. Andriamanitra mihitsy dia manome zoso fahefana ho antsika, kanefa tsy hananantsika akory zany, kanefa Andriamanitra dia mamela antsika. Ary mpiara-midinika namana, amin'ny farany misoratra masina moa dia misy boky izay andraketana ny fiainany tsiraray avy, ary amin'ny farany dia hosokafana ny boky rehetra dia ho hitantsika ao ny pirofo fa tena marina sy mahitsy tokoa Andriamanitra. Zao no voalaza amin'ny Apokalipsy 5:10 ka ny 9:3. Zao no voalaza an'ilay tenin'Andriamanitra. Ary mihira ny fihiran'i Mosesy mpanompon'Andriamanitra sy ny fihiran'ny zanak'ondry izy manao hoe lehibe sy mahatalanjona ny asanao Tompo Andriamanitra tsy toa,
mahitsy sy marina ny lalanao ry mpanjaka mandrakizay. Ho avy ny fotoana mba anakoakoa ny vaovonjy rehetra, ny voavitra rehetra ao anatiny izany izao sy anao. Raha manaiky an Jesosy ho tompo sy mpamonjy ny fiainantsika isika, anakoako amin'izay fotoana izay ny hira ny firan'i Mosesy manao hoe lehibe sy mahatalanjona ny asanao. Tompo Andriamanitra tsy to, mahitsy sy marina ny lalanao. Anakoako amin'izay fotoana izay fa marina Andriamanitra. Marina Andriamanitra ary tsy tokony isy fisalasalana ao anatintsika. Inona ny tsy efa nataon'Andriamanitra tamintsika? Inona ny tsy efa nataony? Efa nataon'Andriamanitra satria Andriamanitra fitiavana. Andriamanitra dia marina Andriamanitra. Ao amin'ny Apokalipsy 7:10 dia zao no hira, zao ny fisaotra ataon'izay any an-danitra. Hoy ny voalaza amin'ny 1:1. Rehefa afaka izany dia nareo ohatran'ny feon'ny vahoaka betsaka tany an-danitra ao nanao hoe aleloia. Miverina indray ny aleloia amin'izay fotoana izay. Dia rain'Andriamanitra ny famonjena sy ny voninahitra ary ny heriny dia an'Andriamanitsika. Fa marina sy mahitsy ny fitsarana ataony. Fa ny tsara ilay vehivavy janga lehibe izy, dia ilay nandoto ny tany tamin'ny fitsangatsangany ary namaly azy noho ny amin'ny ranony mpanompony izay nalatsaky ny tanany. Dia niteny fahandroany ireo nanao hoe aleloia. Ry mpiara-midinika namana, ho avy ny fotoana. Anakoako manerana ny lanitra, manerana ny mandrakizay, mandritra ny mandrakizay, ny fideranan'Andriamanitra. Aleloia. Amin'ny 1:4 dia manao hoe ny olona 480 sy ny zava-manana 4 dia nikohaka nivavaka tamin'Andriamanitra, izay nipetraka teo amin'ny seza fiandrana manao hoe amen. Aleloia. Mahafinaritra ny mandre fa voapirofo fa marina Andriamanitra. Ry mpiara-midinika namana, maninona moa no andrasantsika amin'izany voaporofontsika ny fahamarinan'Andriamanitra? Fa maninona ary dia nyzao ankehitriny izao, amin'izao fotoana mbola avelomantsika izao, dia andeha ho hamarintsika amin'ny fiainantsika, andeha ho hamarintsika amin'ny fanompoantsika azy ilay Andriamanitra lehibe sy mahatalanjona. Ry mpiara-midinika namana, zao ny voalaza amin'ny 1:5. Dia nare feo tahaka ny an'ny vahoaka betsaka aho, sy tahaka ny firondroan'ny ranobe, ary tahaka ny fikotrokotroky ny fikotrokorana mafy, nanao hoe aleloia. Fa ny tompo Andriamantsika dia nitsitoha no mpanjaka aoka hifaly sy ho ravoravo isika. Ry mpiara-midinika namana, hita manerana ny sarotra masina fa tena manan-danja amin'Andriamanitra ny anaran'ilay be voninahitra. Nahoana? Satria Andriamanitra mahagaga, Andriamanitra mahatalanjona izy. Ho hamarin'Andriamanitra amin'ny farany, ary noho ny amin'ny azo fijaliana sy ny drafim-panivotana ray manontolo, dia hamarinina eo any atrehan'izao rehetra izao manara-maso azy ny fahamarinan'i Kristy. Re mpiara-midinika namana, andehantsika dian'izao anandrana, andehantsika adian'izao anao fanandramana manokana mba anamarina an'Andriamanitra. Andeha ho asehontsika amin'ny fiainantsika isan'andro anandro fa marina ilay Andriamanitra izay ivavahantsika. Ka hiara io mipeo amin'ny Paoly isika amin'ny boky Filipiana manao hoe ny lohalika rehetra dia andohalika amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amin'ny anarany no andoleha ny lohalika rehetra amin'ny farany, ary eken'ny lela rehetra fa Kristy no tompo sy mpamonjy. Iriko mba ianao koa mba hiary hika izany hira izany. Ao avy fotoana mba hiaraka anandratra ilay hoe aleloia, dia raina Jehova rehefa tonga any amin'ilay fiainana mandrakizay isika. Tombony ombanao, tombony ombantsika tsirairay avy, ka dia anandrana izany dia n'izao sahantsika fa marina Andriamanitra. Andao porofontsika ary fa marina Andriamanitra. Tombony ombanao indray mandritra izao tontolo andro izao. Amen. Andeha ary hiaraka hivavaka isika rehetra. Andriamanitra rainay io, indray zany hafalianay mandre fa marina ianao. Indray zany hafalianay fa mbola ho avy ny fotoana izay ny voary rehetra izay voavonjy sy voavitra hiaraka anakoako ka ilaza manao hoe marina sy mahitsy ianao Andriamanitra. Ka hisandratra amin'izay fotoana izay, anakoako amin'izay fotoana izay ny aleloia. Andriamanitra
dia ny ankehitriny ary dia ampio zahay tantano izahay mba hanina marina anao dia nyzao sahady eo amin'ny fiainanay eo amin'izay rehetra ho ataonay dia mitahianay mitahiny reto mpiara-midinika amiko reto aza mahafoina mahasaraka anay ny vavaka dia tononona sangatahana noho ny amin'ny anaran'i Jesosy amen.